Nahoana isika no toa mora voafandrika foana ao amin'ny fahotana? Saotra ho an'Andriamanitra ary ampifaliana indray no iarahana aminao hoe andao miara-mintsika mihitsy aloha satria ny fiainana ilanantsika mandrakariva mba hahatonga antsika hisedra ny zavatsarotra amin'ny mpifaliana hatrany. Andinika lohahevitra anankiray lehibe tsika hoe tafalatsaka ao amin'ny fandrika indray ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia hoe nahoana moa izany no tena mora mihitsy ny hatafalatsahana ao anatina fandrika? Mety tsy dia misy amintsika loatra angamba no latsaka ao anatina fandrika izany satria ety amin'ny fiainantsika moa izany ataontsika hoe tsy dia ao anatina tontolo misy ady ka hoe misy velam-pandrika. Fa ny fandriky ny fahotana kosa dia mety azo antsika amin'ny fotoana rehetra. Nahoana izany no mora voafandrika ao amin'ny fahotana ny vahoaka an'Andriamanitra? Ny fahazaran-dratsy dia fantatsika rehetra fa sarotra ny miala amin'ny fahazaran-dratsy. Tarehy ratsy ve azo ovana, toetra ratsy ve azo ialana? Fa raha ataontsika tsy anjery fotsiny izay dia tsy hitondra voka-tsoa amin'ny fiainana. Fa ianareo izay zatra manao ratsy hozy izy Andriamanitra, hozy Jesosy dia afaka ny hanao tsara eo ambanin'ny fitondrany. Inona moa no tena antony nahatonga an'ity hoe mora foana voafandrika ao anatin'ny fahotana ity? Ny voalohany aloha izany dia ilay hoe tsy nifongorana ireo Kananita sy ireo taranaka be dia be mpanompo sampy. Ny faharoa ihany koa dia izao hoe tsy nesorina izy ireo amina tsy nifongorana azy izany dia miara-miaina ao ny Israely sy ny Kananita. Izay ny faharoa. Ary ny fahatelo izay tena ratsy indrindra dia hoe narahan'ny Israely ny fombany. Ireo izany no tena manamarika an'ity hoe mora foana ny nahatafiditra na voafandrika ao anatin'ny fahotana ity. Mitsoka miandalana izy io, ilay fandrika izany tsy hita hoe io misy fandrika tonga dia ialako avy hatrany. Fa mandeha miandalana izy io ary tsy kelikely dia miha-milentika tahaka an'ireny fasy mandrevo na ny sable mouvant ireny izany dia miha-milatsaka tsy kelikely ianao, mety tsy tsikaritra ho vetivety izay. Fa rehefa kelikely eo ianao dia efa milentika ary kelikely foana dia tsy ho hita intsony fa milentika tanteraka. Toy izay koa ny dingan'ny firoson'ny zanak'Israely tao anatin'ny fahotana. Ary rehefa niteny an'izany Andriamanitra, mety hoe mahaliana mihitsy hoe ahoana koa ary ny fomba an'ireto Kananita ireto izany, fa ny antsika hafa mihitsy, hoy ny Israely izany, fa ny andreo koa hafa mihitsy. Dia mety hahaliana ihany angamba ilay izy. Kanefa rehefa nitadidy ny tenin'Andriamanitra hoe ratsy eo mason'i Jehovah ny fomba ny Kananita, dia tokony ho nandray avy hatrany ny fepetra hoe tsy mila mijerijery na ny fomba ny ary isika, tsy mila manontany akory hoe ahoana ny mahatonga anareo hanao an'izao. Kanefa dia toa mora foana ny nahatafiditra ao anatin'izay. Ary izay ilay mahavariana fa ny andrarana matetika dia mora foana ny heronana makany. Tsapanao izany, ny ainanao izany. Fa rehefa voarara ny zavatra anankiray dia toa iny indray ary ny toa mahaliana indrindra ny hanao azy. Voafandriky ny fomba ratsy, fomba mampanao ratsy sy mamoehitra indrindra ny zanak'Israely, ohatra amin'izany hoe atolotra ho fanatitra, vonoina, atao sorona ny zanaka tena tianao. Tsy Jehovah no mitaky an'izany. Izay ilay ohatra. Inona ary ny tena antony mahamora lavo antsika? Dia izao, satria kely ny fahatsapantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Kely fitiavana an'Andriamanitra isika. Andriamanitra nefa lehibe ny fitiavany antsika. Izay ny antony anankiray lehibe indrindra. Dia ilay hoe kely ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ahoana moa izany? Andriamanitra dia fahamarinana, saingy izao tsy ampy an'izay hoe fitiavana ny fahamarinana izay isika. Tsy ampy ny fitiavana ny fahamarinana isika mba entina manaiky sy manaraka an'Andriamanitra. Ary izao koa hoe tsy nitahiry tsara, izany hoe tsy voatahiry tsara ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fahamarinana an'Andriamanitra. Izany no antony mahatonga antsika ho mora voafandrika io ary potika aingana ao anatin'izany. Saingy izao hoe tsy mbola tara loatra raha izao tsika miresaka izao no mbola hangataka amin'Andriamanitra famindram-po, fa mbola afaka mangata-bonjy amin'i Jesosy mandrakariva zasy ianao.
mety ho mora voafandrika amin'ny fahotana isika kanefa azo atao koa miala amin'izay antsony Kristy ianao, andao ialana ny fahotana, andao tsaroana mandrakariva fa tena tiantsika Andriamanitra ary haneho fitiavana lehibe kokoa azy isan'andro isika. Entiko ambavaka ny fanapahan-kevitrao sy ny safidintsika. Tompo ao misaotra indrindra fa tena lehibe ny fitantananao ary namindrana fo izahay satria mpanota ary mora lavo foana tratra ny fandrika. Ampio izahay ahita eo amin'ny fiainana fa ny fitombom-pitiavana anao no hahafaka anay ao anatin'ny fandriky ny fahotana ary ny fitokisana amin'ny herinao sy ny fandehanana amin'ny fahamarinanao no hatanteraka an'izany hoe mandeha amin'ny lalana voaro amin'ny fahotana izany. Arovo ty namako ty amin'ny safidy tsara atao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.